Ity sary hitantsika ity moa dia mazava ho azy fa 4x4 vokatra ny rotsakorana fiara 4x4 tsy matadalana avy any amin'ny commune Ambahita ho an'ny Bekily no latsaka tao amin'ny renirano eo anelanelany Ankaranambo sy Besakoa. Ity sary ity moa dia sary navoakan'ny Ange Daniel ny 4 ora lasa izay koa dia lazao kely aminareo ato satria anisan'ny vaovao nisy tany antoerana moa ity sary izay hitantsika ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohany idirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia abonné vetivety alohan'ny chaîne-tsika ary asio j'aime ihany koa ny vidéo, aza adino ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany hirsoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne-tsika. Anisan'ny resaka izay niparitaka sy nalaza ny omaly moa dia ny hoe nisy namadika ny mpanohitra nandritra ny fifidianana ny président conseiller municipal Gasikara Fensoa tsy diso ny safidy politika na 3e proposition iza marina no midila amin'iza iza no manao mission amin'iza tonga vasaina revahoaka malagasy tena te hanova marina ve isika ny tantara sy ny fotoana noho tsara hoe hafatra izay nambarany Gasikara Fensoa. Ny hafatra hatrany izay nambarany izy ireo moa dia ny hoe raha ny rahihina ny mpanohitra lany ibaba. Raha ny vaovao hita mikasika an'ity zavatra ity moa dia mbola kandida Irmara no lany ho filoha tamin'ny isa 20 tsy iza moa izany fa Ralitera Andriamampandrigy tsy lany kosa ibaba Rakotoarisoa izay kandida natolotra ny firaisankina vato 20 no azony. Ny tsara ho fantatra ary ampahafantarina isika rehetra moa fa misy 10 ny isan'ny mpikambana ao. Ny Irmara 30, Tima kosa ary tia tanindrazana 7, Mouvement Gasikara 3, RTM ny iray ary Indépendant Herivo Mandroso ny iray. Mazava ny fanehoan-kevitra ireto olona ireto ary tena mitombina azo tsapain-tanana dia ny hoe misy sarintsary ny mpanohitra fa tsy tena mpanohitra ao ary tokony avoaka ho etam-bahoaka. Lazaina kely aminareo ihany koa ny zavatra nisy teny amin'iny RN6 iny ny 10 ora lasa izay. Raha araka ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny pejiny Aboahankiaka moa dia ny hoe ny ato Vonjimaika ny lalana teny maro vantaza noho ny fiakaran'ny rano ny fifamoivoizana. Fiara tsy mataho-dalana sy avo sisa afaka mandeha ankoatr'izay miandry fidinan'ny rano ireo fiara maro hafa vao afaka manohy ny dia. Zavanisy teny tamin'iny RN6 iny ny 10 ora lasa ny omaly moa izany zavatra lazaintsika izany. Ny manaraka izay asiantsika resaka moa dia resaka sofiratsiraka izay ny vahiny tao amin'ny fandaharana Solanga. Toy ireto moa ny hevitra izay nambarany tsy manana olana amin'ny arema isofiratsiraka ary efa tany amin'ny taona 1770 no efa nisy ny ratsirakista fa ny taona 1770 vao nisy ny arema. Nandray ny hafatra ny rainy izy ary tsy manana olana amin'ny arema isofiratsiraka. Ary no hamafisiny sy notsindriny manokana ihany koa ny hoe tsy misy olana ara-pianakaviana tsy manana olana amin'ny anikratsiraka. Mety misy ihany ny tsy fitoviana politika eo amin'ny sy anikratsiraka indraindray kanefa tsy misy olana akory eo amin'ny fifandraisana. Hafa foana ihany ny hoe lanim-bahoaka kanefa ny eto Madagasikara ny ministra no omena lanja. Ny olom-boafidy anefa no manana ny toerany, manana ny lanjany bebe kokoa hoy ny fanambarana sy ny hevitra izay nambarany ity sofiratsiraka ity rehefa ny vahiny tamin'izany fandaharana Solanga izany. Anisany nilinazany ity sofiratsiraka ity ihany koa ny hoe 130 kilometatra no mahitany amin'ny manodidina ny Vatomandry tsy vita ny hamerenana ny Jirofo sy ny Letsi. Izay commune mahavita miaro ny tontolo iainana dia ampitombona ny subvention
omena azy. Manan-kevitra hiarahana miasa amin'ny fokon'olona mba hiarovana ny tontolo iainana i Sophie Ratsiraka. Nilaza ihany koa ny tenany hoe tsy nandany ny loi de finance izy noho ny fitanilana ny omena ny faritra satria misy ny omena 300 millions, misy anefa 500 millions. Eo ihany koa ny fanafanana na habantsiranana amin'ny Afrikanina hoe Sophie Ratsiraka. Tokony halefa tsikelikely ny fanafanana na habantsiranana lasa tsenam-bahotra ny Afrikanina fotsiny i Madagasikara ankehitriny. Tsy nifidy ny loi de finance izy rehefa tsy misy arofanina ho an'ny malagasy. Tsy maintsy miady hanohizana ny agoa isika hoe hatrany izy. Tsy midika fanohirana akory ny fitsipahany ny loi de finance ary ny alatsiny tamin'ny vahoaka ny Vatomandry izy. Ireo no isan'ny nambarany Sophie Ratsiraka tao anatin' izany fandaharana solanga izany. Hiresaka kely indray ny mikasika ny toetrany andro isika raha araka ny zavatra hita tao amin'ny meteo Madagasikara moa ity zareko aminareo ity. Misy andro ratsy roa miforona amin'ny fahadranomasina misy any Madagasikara, ao amin'ny lakandran'ny Mozambika sy any amin'ny ranomasimbe Indiana antsinanan'ny Nosy Diego Garcia no misy ireo andro roa ratsy miforona ireo, izay efa arahany fohy be mpamantatra ny toetrandro ankaiky ny fivoarany. Hitondra rotsakorana betsaka ho antapany andrefana sy atsimo andrefana ilay ao amin'ny lakandran'ny Mozambika mandritra ny farany herinandro. Mety hitombo hery ihany koa ary mety ho lasa rivodoza. Tsy misy ahina kosa ilay ao amin'ny ranomasimbe Indiana satria mbola malefaka ny rivotra miaraka aminy ary tsy dia nahitana fivoarana goavana izy. Hiresaka kely ny mikasika ny fambolena indray isika. Ny fambolena moa dia anisan'ny mandray anjara betsaka amin'ny fampandrosoana amin'ny tany anankiray, koa dia rariny indrindra raha toa ka asiantsika resaka. Tsy mitsahatra mivoatra ny sinoa na ny fambolena ary dia efa ny intelligence artificielle sy ny robot no manaramasy sy manao ny ankamaroany asa fambolena. Voaramaso tsara avokoa na ny fahamandoan'ny tany na ny biby farany izay bitika mitady hanimba ny fambolena sy ny sisa izay tsy voatanisa. Horarina sady vavahana mafy mba ho tonga eto Madagasikara izany intelligence artificielle izany, raha izany no tonga any amin'ny nosinay tena ho sambatra tokoa i Madagasikara. Ny hamarana antsika tanteraka ity video anankiray ity dia ity zavatra hita tao amin'ny rindriny rosy ity, ny folo ora lasa izay no nanoratany ity zavatra ity. Hoy izy hoe ny gentleman farmer sao izy dia faly miarahaba antsika jiaby tratrany taona, indrindra ianareo mpampiofana sy mpampianatra anay hamboly hiompy, ianareo mpitan-kazomanga sy mpandala ny fombandrazana ary ianareo vatana sonotry ny tany teknisianina, mpikaroka manampahaizana nanapa-kevitra iray hina sy fampisentina miakatra mandrosoahasy ny ableroa ozy mpikarama mpiasa tany masy mandidy amin'ity tany ity ho izy. Ino moa ny hafatra izay nisoratany rosy ny tao anatin'ny rindriny ny folo ora lasa izay. Zay ihany koa no namarana ny video antsika, koa dia ankasitrana bevata ianareo na vitanay hanao hatramin'ny farany ary mbola hentanina ankafaliana foana ny mbola hanarahanareo ny video manaraka izay alatsaka iato. Zay fa tsy maintsy hametra beloma izay, veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy, veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.